20 janoary Claude Ratsarazaka mpanoratra mpiasan'ny radio Tananarivo voalohany mpikambana mpanorona ny fikambanana Avatsa UPM i Claude Ratsarazaka raha tsy mandresy fantatry ny maro tamin'ny anarana hoe DOD. Ny taona 1700 no nahaterahany isan'ireo sekoly namolavolazy ny École des Frères Sainte Famille. Ny taona 1700 no nidiran'ny Claude Ratsarazaka teo amin'ny sehatry ny asa tao amin'ny radio Tananarivo. Izy no lehibe ny sampandrahara tao ary isan'ireo mpanentana tao anatin'izany fotoana izany. Ny fitantarana lalao baolina kitra mivantana no tena nampalaza ny DOD teo amin'ny sehatry ny asa soratra dia ity olo malaza ity no isan'ireo 5 mianadanan-orona ny Avatsa UPM tamin'ny taona 1700. Izy no sekretera jeneraly voalohany fikambanana io tamin'izany fotoana izany. Teo amin'ny 14 taona no nanomboan'ny Claude Ratsarazaka ny anadahin-dreniny Flavien Ranaivo no isan'ireo nambolavolazy tamin'izany sehatra izany. Ankoatra ny fitantarana lalao baolina kitra dia nanana ny fandarana nampalaza azy tao amin'ny radio i Claude Ratsarazaka ka isan'ireny ny malagasy mivahiny, Valia Torofolo sy ny bitsiky ny poety. Teo amin'ny 12 taona no nodimandry tampoka ity mpanoratra ity ny 20 janoary 2700 maty tanora namela mamo andreo namany sy ny mpankafy ny kanto. 20 janoary 1700 nametrahana ny vato fehizoro ny trano fitsarana eo Anosy. Ny ministra frantsay Michelet miandraikitra ny tombo-kase frantsay no nametraka izany.